andro ity dia fivoriana ara-potoana, izany hoe isaky ny alahady faharoa volana ny fitiavana am-petsifaranoratra malagasy no fivoriana ara-potoana. Fa ny mampiavaka ny tamin'ny andro ity dia ny fisian'ny fanaka vaovao izay ankasitrahana ny mpitiambana vasypm iray sady solombavam-bahoaka Andriamatoa Naivo sy Ramatoa Antsiniala Rokolona izay nanolotra izao fanaka izao dia ny seza sy latabatra ary nanampy ihany koa tany fanazavana efitra ity dia visiny jiro izany dia teo ihany koa fiarahanay faly miala etaeta ao anatin'ny fankalazana iray fiteny malagasy. Ny fanolorana sarotrasina zany dia ho an'ny mpitiavana izay nahafeno herintaona tao anatin'ny fotoana izay azony zay hoe nisedrana azy mahatana ny mampitiavana azy ve izy sa tsy. Ary indrindra koa ho an'ny mpitiavana izay mety efa tranainy ka mbola tsy nanana izany ka fotoana fametrahana sarotrasina dia volana janoary fampiarabanana tratran-taona sy ny fivoriam-be iray volana teny malagasy tahak'izao ary ny herinandro avatsa ny volana oktobra. Ary tafiditra ao anatin'izay moa zany nametrahana sarotrasina ho an'ny Naivo sy Itsipika tombona amin'ny anarana mampanoratra azy moa izy ireo dia izy mirahalahy ireo zany nonolorana sarotrasina tamin'ny andro ny etsika izay karakarain'ny avatsa kosa dia mitohy hatrany. Anisany ny efa fanandonanay sahady ny asa sokatra mpanoratra mpitiambana rehetra hoento manana ilay boky lehibe ento mankalaza ny 25 taona amin'ny taona 7 ambin'ny folo arivo.